Faly miaraba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy amin'ity alatsinainy faharoan'ny volana septambra ity. Ny rapsodiny famarinana an'io dia mitondra ny lohahevitra hoe aza miteny hoe tsy misy mitranga. Ny teny fanokafana dia ao amin'ny Luka 9:5-7 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ny olona tsara fanahy dia mamoaka ny tsara avy amin'ny rakitra tsara ny fony dia ny tsara, ary ny ratsy fanahy kosa dia mamoaka ny rakitra ratsy ny fony dia ny ratsy. Fa amin'ny haben'ny ao am-po no itenenan'ny vavany. Rehefa miteny ianao dia mitranga izany. Misy hery ny teninao, na mamorona na manimba. Ny Baiboly dia milaza fa ny mahafaty sy ny mahavelona dia samy hain'ny lela. Ohabolana 20:20. Izany no antony anamafisana mandrakariva ny tokony itenenana tsara, manamafy ny tenin'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra, fa izay lazainao no ho azonao. Saintsainy indray izay novakintsika tao amin'ny soratra masina fanokafana, hoy izy: ny olona tsara fanahy dia mamoaka ny tsara avy amin'ny rakitra tsara ny fony, fa ny ratsy fanahy kosa dia mamoaka ny rakitra ratsy ny fony dia ny ratsy. Fa amin'ny haben'ny ao am-po no itenenan'ny vavany. Amin'ny alalan'ny teny ambaranao ianao dia mampitranga ny tsara na ny ratsy, ny fiainana na ny fahafatesana, ny aretina na ny fahasalamana, ny fahantrana na ny arena. Ianao ihany no antony, miankina amin'izay teneninao io. Mety hiteny ianao hoe efa niteny foana fa tsy nisy zavatra nitranga. Iza no nilaza taminao fa tsy nisy zavatra nitranga? Sahala aminy hoe mamboly voa iray ianao, mandedika azy ao anatin'ny tany aloha ianao, izay iny vao maniry. Tsy mitsimoka indray alina ny voa, saingy rehefa ambolena ao amin'ny tontolo mety izy dia azo antoka fa hitombo. Ny teny dia voa. Noho izany, mitohiza amin'ny teny foana ny teny. Tahaka izay ambarantsika matetika hoe teneny foana izany, aza mitsahatra amin'ny teny an'izany. Rehefa mamafy teny ianao dia misy fiantraikany izany. Ao amin'ny Isaia 50:10-11 dia hoy ny Tompo: fa toy ny ranonorana sy ny oram-panala amin'ny latsaka avy any an-danitra, ka tsy miverina any raha tsy efa nahavonto ny tany, ka nampaniry sy nampavokatra azy mba hahatonga voa ho an'ny mpamafy sy hanina ho an'ny mpihinana. Dia ho tahaka izany ny teniko izay aloky ny vavako, tsy hiverina amiko foana izy raha tsy efa mahatateraka izay sitrako ary ambinina amin'izay ampandehanako azy. Izany dia mampiseho ny hery sy ny tsy fiovaovan'ny tenin'Andriamanitra, sady tsy mety resy na diso ny teniny. Fantatrao ve fa ny teninao koa dia misy izany hery izany? Tsarovy fa tahaka azy ianao, nohariana araka ny endriny sy ny tarehany ianao. Tahaka azy dia toy izany koa ianao eo amin'izao tontolo izao, araka ny Jaona 1:2-7. Ny tenin'Andriamanitra eo am-bavanao dia Andriamanitra miteny. Atsaharo ny fiheverana fa tsy misy mitranga. Aza very Satana hiditra ao amin'ny tontolon'ny saina amin'ny fiezahana hampahitanao zava-poana. Hoy ny Baiboly: izay mandinika zava-poana mandainga dia mahafoy ny famindram-pony. Hitantsika izany ten'Andriamanitra izany eo amin'ny Jaona 2:2-5. Izao dia misy fanekempinoana izay anasako anao, izahay teny dia ianao amerin'izany amin'ny fonao rehetra. Rehefa miteny aho dia mitranga izany, satria misy hery ny teniko. Mamokatra izay lazaiko ny teny.